Tsy miara-miasa amin'ireo mpandraharaha tsy mandoahetra ny ben'ny tanàna ny kominy Ambanivohitra ny Mitsinjo Betanimena ary nambarany teto fa vaindohan-draharaha ny ben'ny tanàna ny fampidiran-ketra. Io ny vohitra amin'ny fametrahana samboady ny ben'ny tanàna sy ny lefitry ny telo teto amin'ny kominy tamin'ny faran'ny herinandro teo. Zahainan'izao zany fa manao an'izay fampidiran-ketra ato anatin'ny kominy Mitsinjo Betanimena izay fa mandeha le avis de position amizao fa any amin'ny fokon'olo iaby tsirairay fotany folo agnatin'ny kominy Biato ary tany koa zany sy ny fokon'olo ato aminay dia vonona handoan'io hetra io hoentina ho fampandrosoana ny kominy izay misy anay ato amin'ny kominy Mitsinjo Betanimena. Miangava nareo mpandraharaha ato anatin'ny kominy mba hampandroso an'ity kominy ity, mba hanao tagna miara mandray soroky miara milanja ato anatin'ny kominy Mitsinjo Betanimena. Dina be moa zany isaorana ny chef de région, isaorana ny district zay nametraka an'izay dina be zay eto ary mihatry izy amizao tena milamina zahay ato. Tany Tandalana i Madagasikara na dia eo aza ny fisian'ny dina be ka tokony tsy ho apefy hoy ny loholon'i Madagasikara. Amafisy koa eto mikasika ny dina be io satria raha nitety an'ity faritry ity zahay dia io ny hetahetany vahoaky manera n'ity faritry atsimo andrefany ity fa saingy tsy ho hadinontsika fa misy koa ny lalàna zay ny tribunal ny miahy azy, misy koa ny sécurité zay ireo force publique na ny police na ny gendarme ny miahy azy manerany Madagasikara manontolo. Ka izay raha zay tsy tokony ho hadinontsika rehefa manampy an'ireo kajy mpitantanana, kajy mpanapaky amin'ny zavatra tsy mety miseho eo amin'ny fiarahamonina. Manao antsoavo amin'ny gouvernemanta malagasy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena hanamboara ny lalana manomboka eo Andaboly ka hatrany amin'ny kominy Miary satria io no havokavoky ny toe-karena mamatsy an'ny Toliara. Tamin'io hany koa nanototra lelavola ray tapitrisa ariary ireo solombavam-bahoaka ho an'ny kominy. Ny fitondram-panjakana izay tariny filoha Rajaonany Mampianina dia tsy kely soroko amin'ny ambanindaina ny fampandosoana antsakany sy andavany ny ity firenena malalatsika ity. Koa eto zahay manao antsoavo ho an'ny gouvernement izay tarihiny Premier Ministre Solonandasina Olivier Mahafaly izay tsy mitandro hasasarana hatrany momba zany fampandosoana izany satria efa nangatahana tamin'ny taona lasa. Izay mbola hamafisina amin'izao fotoana izao satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Ny tokony hanaovana tanana godorô manomboka avy aty Andaboly ka hatrany Miary mba hitarafana ny fampandosoana satria rehefa ratsy ny lalana dia tsy mandroso ny vahoaka. Isaorana ny tompon'andraikitra mikasiky ny fandriam-pahalemana ato amin'ny faritra tsy mandrefana fa dia hita sorotry ny fisian'ny fandriam-pahalemana izany. Tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izay nataonay manerana ny kominy ny district inculaire D dia tsy very ary tsy diso safidy satria ny olo izay nofidiny no mitarika ny filoha lefitry antenimieram-pirenena miany faritany inculaire ankehitriny. Koa fitiavana valy fitiavana manototra zay dia matao ben'ny tanàna vola ray tapitrisa ho fisaorana ny vahoaka ny kominy rany Mitsinjo Betanimena amin'ny fidianana an'izay mirahalahy tomponay sy tompovavy. Nisy ny toromarika nototosain'ny lehiben'ny district Toliara faharoa momba ny dina be ary naseho teto ireo mpanolotsaina sy ny sekretera generalin'ny kominy ary ny mpikambana dina be.